Mampitomboina ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay amin'ny fiainanay rehetra Tompo, satria tsy tampotononona ny endriky ny anehoanao ny fitiavanao aminay. Dia misaotra ny amin'izany rehetra izany fa ome fo misy matoky anao isan'andro izahay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako ny Joba indray nijerentsika ny amin'ity lohahevitra ity hoe velona ny Tompo ry havako. Joba dia matetika no manamarina ny tenany mba ilazany fa tsy manatsiny mihitsy izy manoloana n'izao fahoriana manjo azy izao. Izany no nahatonga azy hiteny hoe kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin'ny vovoka izy. Joba 30:20. Antsoina hoe goela ilay mpanavotra amin'ny teny hebreo. Io ry havana dia mitovy amin'ilay havana mpanavotra ao amin'ny tantaran'i Naomi sy Rota, ao amin'ny bokin'ny Rota izany. Ny goela dia olona iray afaka hanavotra ny fianakaviana azon'ny fahasairanana. Eto dia mananteny Joba fa hita ary hisy izany olona izany. Ary rehefa tena tarafina nefa ny teniny ihany koa dia Andriamanitra velona mihitsy no antenainy hamonjy sy hanavotra azy. Sady efa tsinjony eto sady ihany koa fa io Andriamanitra velona ihany koa no anangana amin'ny fitsangana amin'ny maty ary tena ho hitan'izany. Tena mendrika alaina tahaka ry havana izao ataon'i Joba izao. Tena mila ianarana ny fananany finoana sy fanantenana an'Andriamanitra velona satria hoy ihany koa izy, ary rehefa alevina ny hoditro izao simba izao sady afaka minofo koa aho dia hita an'Andriamanitra. Eny izao no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Joba 30:20-20 ka hatramin'ny 17 tapany voalohany. Amin'ny Joba izany, ary izay no hitantsika alaina tahaka eto ary ianarana eto, dia tsy amin'izao fiainana izao ihany no anantenana sy hinoana an'Andriamanitra. Ary indrindra moa izany isika zanaky ny testameta vaovao dia Jesoa Kristy. Tsy amin'izao fiainana izao ihany no inoantsika sy anantenantsika an'Andriamanitra sy Jesoa Kristy, fa ny any aorianan'ny fahafatesana koa no inoana sy anantenana azy. Dia finoana sy fanantenana n'ilay Andriamanitra velona. Ary ny tena lehibe amin'ny Joba eto hitantsika amin'ity famarana ity dia tena ny masony mihitsy no ahita an'izany rehefa aorian'ny fahalevonan'ny vatany. Ahita an'Andriamanitra ary efa misatatra sahadiny amin'izany fitsanganany tena amin'ny maty izany. Ho antsika koa ary ry havana, raha toa ahazon-javatra sarotra sy manahirana amin'ny fiainana andavanandro dia manantentsika fa Andriamanitra velona ao amin'ny Jesoa Kristy ny vavahantsika dia sady hamonjy antsika izy amin'izao fiainana izao no hamonjy antsika ihany koa izy ny aorian'ny fahafatesana ry havana. Dia amin'ny anaran'i Jesoa ingany mba ho velona aty anatintsika tsirairay avy izany. Amen. Ny vavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay fa afaka mianatra an'izany tantaran'i Joba izany. Dia ampitomboy ary ny fonay sy ny fahatokinay ianao Andriamanitra velona. Velona ao amin'i Jesoa Kristy. Ka na inona ny inona tokoa miseho amin'izao fiainana izao dia mba handresy tahaka azy ihany koa izay, tahaka ny Joba izany. Ary ny tena fandrinay dia miaraka handova tokoa ny fitsanganan'ny tena maty, miaraka aminao ry Andriamanitra velona ao amin'i Jesoa Kristy rehefa ho avy ny Tompo. Dia inganiny fiainanay rehetra ho eo am-pelantanana ao hatrany, ka izay tsy hiala aminao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.